Mino fa takariva tia takariva spécial hoanao. Tsy janona ela loatra eto fa akasitraka ny tompontsika androany. Amizavana tsy maintsy sokafana kely ao anatina fanambarana aloha ny riva izay iloko fa hitondra lavitra ny vision-anao amin'ny fanompoanao sy ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Raha eto izay olona hovakin'Andriamanitra amin'ny teny izay atao vofany amin'ny lanitra ny tananao. Aokantsika ifandray amin'Andriamanitra mandrakariva ny connexion tsy azo tapahana satria sady agogo nefa ifandraisantsika mihoatra amin'ny fahatsarany lanitra tsy talany ny amin'ny fahaiza-manao ny alohan'ny arivo. Eo amin'ny toerana misy fisaorana misy fananganana, eo amin'ny toerana misy fankasitranan'Andriamanitra misy voninahitra, eo amin'ny toerana misy fifaliana misy délivrance. Androany tsika tsy hoe hibaiko ny devoly na aninona no tontolo ara-panahy ilana fanovana fa vonona fotsitsika mifotsika manontolo ianana ny antsika Andriamanitra ao anaty fidérana. Ankasitraka izay me voninahitra azy sika ary isotra azy mifotsika manontolo. Tenenao vavanao tsy toy izao Andriamanitra raha tsy noho ny fahasoavanao, tsy toy izao ny fiainako raha tsy teo saronao, tsy afaky nisitraka ninona amin'izao tany izao raha tsy teo famiraponao. Sotranao ny amin'ny fitondrarona manomboka tany janvier, sotranay ny manomboka hiditra amin'ity volana février ity, afaka mpitsobatika zavatra be dehibe amin'ny fiainako ianao fa zavatra sokantoka te izao mahazo aina satria tsara tantana manana ny sarinao izay momba mandrakariva ary tsy mamelao irera amin'ny fiainako. Manao mifankasitana mandrakizay Jesosy raha izy mifidérana mandrakizay miendrika anao reny zany amin'ity takariva ity manamarasika konao aminay fa mieno anao zay amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta. Amen. Te hafa mafy tsara Andriamanitra. Io koa mavao tompo. Halleluja. Maza ho toerana tompo vetivety. Zanakely amintsika ny zava-miafy ny fiainam-piankofana marina sy fidérana marina. Ny fiankofana sy fidérana dia zava-miafina goavana be nomen'Andriamanitra ho an'ny fiangonana. Fiankofana sy fidérana Andriamanitra no ao toerana ametrahan'Andriamanitra ny loharano mpafianona rehetra. Ao izy miditra tsetra maningana mamaly ny olona mihoatra noho izay zavatra azo ny angatahana. Manetsika fanotronana mahatonga azy ianao zavatra tsy vitany izy eto ambonin'ny tany rehefa tsara koa ny fifandraisanao amin'ilay fiankofana marina omenao an'Andriamanitra dia akasika ny fon'Andriamanitra tokoa zany. Mpiankohaka marina dia mahita an'Andriamanitra mihetsiketsika hatrany saina. Ary atao anaty Baiboly dia mahita ho karazan'olona be dehibe sitraka surprise mahatalanjona amin'ny karazana intervention na fanelanelan'Andriamanitra fomba sy takatrany saina amin'ny fiainany vokatra zany fidérana sy fiankofana marina zany. Mahay zavatra rehetra Andriamanitra fa zavatra anankiray tsy hain'Andriamanitra. Andriamanitra tsy maintsy tsy mampidera-teny zany izy. Tsy vita zany mahatonga azy mitady mpiankohaka marina. Jona 2:7-7-20 zao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary avy ny andro izy Jesosy sady tonga zany ankehitriny. Ary avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpiankohaka na mpivavaka no iankohaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Fa ndraiky mitady mpivavaka amin'ny toy zany na mpiankohaka amin'ny atahaka zany. Andriamanitra dia fanahy izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ny hoe fahamarinana dia tsy hoe maneho ny hoe fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Non, zay le fahamarinana taky ny fiankofana fa fahatsoram-po, sincérité ho an'Andriamanitra, fahatsoram-po mametraka an'Andriamanitra eo amin'ilay toerana maha izy azy. Manana toerana sy mampiavaka azy ny fiankofana sy ny fidérana. Rehefa miterana tsika dia zay matsiaro ny zavatra rehetra natao alohantsika. Fa rehefa miankohaka aminy kosa tsika dia mahalala maha izy azy an'Andriamanitra. Rehefa miankohaka dia tsy miankohaka satria misy zavatra ilaiko aminy, fa miankohaka aminy azy midera azy satria zany zavatra ilainy sy tadiavina. Miankohaka satria fantatro hoe izy tsy hoe satria mila fahagagana fa fantatro fotsiny fa tonga akasitraka azy iankohaka aminy noho ny fahatsapako fa ny momba alaina amin'ny tombony sy ny fiainako rehetra
teo am-penatanana. Ny foroniny fankasitrahana azy anao zay ampifaly azy no ampipisika eto ambonin'ny tany. Noho izany tsisy nizaniza afaka hanaka anatsy akohaka ame voninahitra azy ny foko manontolo satria Andriamanitra izy. Lehibe ny famiraboly, lehibe ny fitiavany. Izy la izy atraitraika ao mandrakizay. Ao amin'izao toko fahaefatra ny andininy fahaefatra ny Baiboly dia milaza fa tsy maintsy nakany Samaria Jesosy. Ny tsara niraka nampanaovana Jesosy teto ambony tany raha tsy mbola latsaka ny rany Jesosy amonjy zao tontolo zao dia ny rany tsy ny rany izy efa tsy amin'ny very ao amin'ny zanak'Israely, ao amin'ny valan'Israely. Fa amin'izao toko fahaefatra ny andininy fahaefatra dia nakany Samaria Jesosy. Inona no nalero ny Samaria melohany atokavany ny Galilea. Misy toerana indray hitondran'ny ray an Jesosy tsy voatery takatry ny saina maha-olombelona. Ianao koa misy toerana indray hitondran'Andriamanitra anao tsy voatery takatry ny sainao. Andriamanitra mitondranao miainga amin'izay fahatakarana nananao, tsy miainga avy amin'izay fahatakarana nananao, fa mitondranao amin'ny fanambarana izy. Ino tsara? Ny fampiton'Andriamanitra rehefa hiditra tseratra dia tsy miantehitra, tsy Andriamanitra miantehitra amin'izay fahatakarana anananao ny aminy, fa Andriamanitra mitondranao any amin'ny dingany fanambarana tiany ny relation dia avo-lavitra mihoatra noho ny fahatakarana. Ny fahatakarana tsy mitondranao any amin'ny dingana mihoatra, fa ny fanambarana no mitondranao any amin'ny hoavy vokatry ny fahalalana zay nomen'Andriamanitra anao, mampafantatra anao izy fa tsy miandry ny voan'ny fahatakananao vao mietsika amin'ny fanotronana. Io ilay manambara izay zavatra tian'Andriamanitra ho aseho mivantana eo amin'ny fiainanao, iverany fatany fahatakananao. Za zao mahalala zavatra mihoatra noho ny fahatakarako. Ny fahatakarana ananako misy limitiny. Fa ao anatin'ny zavatra nampafantarina ara-panambarana dia tsy mizara izay zavatra takatro fa manambara izay zavatra reko avy amin'Andriamanitra. Tsy maretiaka ho azy. Misy fotoan'Andriamanitra miteny zavatra fantatro izay lazainy, fantatro fotsiny ny teny tamiko izy fa tsy azoko le izy ary tsy voatery ho takatro le izy. Zay mahatonga n'Andriamanitra rehefa ndresaka tamin'ny Abrahama programa mbola tsy nisy Isaka akory tao tokantrano nefa manambara zavatra hitrangany amin'ny taranaka Abrahama ny oriny izy. Tsy fantatro fotsiny hoe naninony Jesosy nakany Samaria. Fa zao misy fotoantsika mila mangataka ny fanamasina sy ny taritarana avy aminy mba ahafahantsika mifandray amina karazana fanambarana tian'Andriamanitra sehoany ny fiainantsika. Androny aniva zao misy zavatra tian'Andriamanitra mivana zay dia anivaka Andriamanitra mivana. Tsy tiany ianao voafetra ao amin'ilay nivoan'ny fahatakarana nananao ny aminy, fa tia namara zavatra aminao mihoatra amin'ny fahatakananao izy amin'ny zavatra tiany sehoana tsy voatery mitakatry ny sainao. Dia zay mahatonga antsika mila libre ianao anatin'ny fiankofana eo amin'Andriamanitra fotsiny. Ka misy zavatra loany mihoatra ny valan'Andriamanitra tsy maharety akaman'Andriamanitra. Amen. Misy fotoantsika mandeha amin'ny lalana tsy takatry ny saintsika. Esoiny olona teny izay tiany lazaina ny olona, za te teninao tsy mampaninona, aveloan'ny olona no izay tiany atao. Fa zao ao anatiny mihitsy Andriamanitra ny ianao izay azony ataoko zay azy. Tsy azontsika ferina mandrakizay fa nomboka hatreto ny zavatra azony ioraintsika io atao eo amin'ny fiainantsika. Zay hoe tsara zavatra nisy ao Jona toko fahaefatra manomboka amin'ny fahaefatra ka hatramin'ny 5:20. Tsy ho vakiako falava loatra satria fofoy ihany ny fotoanako eto dia hiditsika amin'izay zavatra tian'Andriamanitra hitondranantsika rehetra androany. Tonga ilay vehivavy Samaritana teo amin'ny toerana fahatsakana ora fahaenina ilay izy mifanenana tamin'i Jesosy teo. Io vehivavy io dia vehivavy jaka satria indimy izy no divorcé, nanambady indimy izy Jesosy, ary ny anankiray ao an-trano vadin'olona fa tsy mbola vadiny akory. Dia zao zavatra nisy vehivavy Samaritana io vehivavy io. Inona ny zavatra nitranga tao Samaria tonga Jesosy tsy maintsy nandalo tao Samaria dia tavela tao izy. Nefa tsy
jesosy mbola vanim-potoana tokony toriny na nambarany ny sitrapony ray na amin'izay na Samaria akory satria tsy tanteraka ny fitarana ho any amin'ny valan'Jetrisy raha tsy ahoriny ny famonjena na afatesana nandatsahany rano tao Kalvaria sy nitsanganany tamin'ny maty tsy maintsy validely ny rahan'i Jesosy fa afaka mamonjy ny tontolo izao izy fa teto izy nakao Samaria nanomboka zavatra tao Samaria izy zany hoe nanao zavatra melohan'ny fotoana izy inona ny antony tonga an'i Jesosy tao Samaria tsy faritra fa Samaria iza koa Samaria dia tsy iza fa ilay toerana izay nanafian'ny Levi Simeona ny mponina tao vokatry ny nangalany lehilahy tao zanaky le tompo-toerana tao ny anabavina zany hoe dina anabavina nandriny le lehilahy tsy ampy fotoanana dia soreny Levi Simeona dia zao nanonao foana ry zareo amin'ny Genesis 2:telopolo ka hatramin'ny 5:telopolo hofitiniko le izy zavatra mitranga tao dia zao rehefa lasa zareo tany ny anabavin'ny Simeona sy Levi izy roalahy tsigana manokana satria izy mirahalahy reo nanao an'le mission nandringana lehilahy rehetra tao amin'ny tanàna io rehefa ny foraina zao nefa ny zavatra mitranga ino tsara rehefa mitranga zavatra dia nakao amin'ny Jakoba ny ray aman-dren'le tovolahy akavaly ny Dina dia nanao fifanarana izy ozy izy mety izy eto amin'ny taninay raha vakitsika tsara ny Genesis 2:telopolo nafohatra ny fananany sy ny tanànany le rangahy hoe afaka menany Jakoba sy ny tanànany mba ahafahany miditra ho isan'ny fianakavian'i Jakoba dia zavatra sy tao anatin'ilay tantara na avariana be efa nanaiky Jakoba ary Jakoba rehefa manaiky dia dikan'izay tafiditra amin'ilay programan'ny fiombonana ra-piankonana zany le mponina tao Samaria ho iray Andriamanitra amin'ny Israely satria nanaraka ny fombatra tena nanaiky ny forana ry zareo tafiditra nanaiky hiditra anatin'ilay fanekam-pamorana zay nandidian'Andriamanitra ny Abrahama ho tanterahan'izy sy ny tarana ny ampiavaka azy ny mponina tao Samaria fa zao ny zavatra niseho nitafia Simeona sy Levi sy ny mpiray-tampotampotra zareo lida le ady dia rehefa naratra rehefa naratra tao anaty famorana reo ray aman-dreny sy ny ankonana rehetra tao vokatry le fanekena ny rana tamin'ny Jakoba dia nivonodro zareo dia maty daholo ny lehilahy rehetra dia babory mifananana sy ny vehivavy sy ny zazamadinika tao vehivavy sy ny zazamadinika tsy maty fa ny lehilahy rehetra ny babory dia zao vokatry io fanekena tsy tanteraka io fa diso Levi Simeona zay tompo-marika tamin'ny fanafiana an'ilay tanàna na tonga Mosesy na dia nantsoin'Andriamanitra ho libérateur tsy tafiditra tany Kanana satria mbola tsy latsaka ny rahan'i Jesosy hanamarina ny rà zay le feo amin'ny rà miteny lavitra tsy azo sakana na matanjaka sy mahery vaika be ana fomba an'Andriamanitra Moïse amoaka azy any Egypta fotsiny milana azy fa tsy mahazo miditra ny Kanana satria taranaky Levi tsy mahareteka ao n'Andriamanitra mbola tsy foana le jugement le fitsarana mbola tsy foana tamin'ny raha latsaka zay nalatsaky Levi tao amin'ny toerana io izany tsy azo miverina amin'ny toerana io mihitsy ny Mosesy atsakao tsara tana zay mandeha anaingisika dia vokatry io tsy maintsy nakao amin'ny toerana io Jesosy ary vokatry io fanekena mbola tsy maty io satria nanaiky ny forana ny Samaritana tamin'izany tao Samaria dia zao ny zavatra niseho niona tamin'ny vehivavy anankiray jaka Jesosy ary vehivavy io nampiresaka azy amin'ny Jona 2:7 laza hoe mameo amin'ilay rano ary ahosotroka tonga dia nazo niona tamin'ny mpaminana voavy ny lazany Jesosy niona tamin'Andriamanitra voavy teninan'i Jesosy ny famarina momba ny fiainana izy lasa amin'izay nanao évangélisation zany hoe afaka iova fo ny vehivavy jaka ho tonga mpanompon'Andriamanitra mahery vaika ambabo tanàna dia jerenareo za lehilahy rehetra tao amin'io tanàna io tamin'izany no vonono Levi sy Simeona miaraka amin'ny ekipany vita daholo ny lehilahy rehetra dia jereo ny valitiana tongavan'i Jesosy lehilahy daholo ny netin'le vehivavy resy lahatra ho amin'ny filazantsara Jesosy Kristy zay le valifaty fitiavana ao tompo amin'jena firenena anankiray zay naringana tsy azodrara hitanareo tsy mizatavan'olona Andriamanitra efa nanomboka teo amin'izay zavatra mitranga
dia zao ny zavatra nisy revay nanomboka nisy fifoazam-panahy tao Samaria. Nisy fifoazam-panahy tao Samaria. Da teo aoriana ny asan'ny apôstôly toko fahavalo, ny 15 ka hatramin'ny 19 dia nanomboka niseho tao Samaria ny raha natao Filipo. Rehefa ny raha natao Filipo dia nomba hampamantarana sy fahagagana be ny ministera. Asa toko fahavalo ny 15 ka hatramin'ny 19 amin'ny anaran'i Jesosy. Hozy izy mitenin'Andriamanitra. Ary Filipo nidina tamin'ny tanànan'i Samaria ka nitory an'i Kristy tamin'ny olona tao. Ary vahoaka betsaka dia nirahevitra iaino izay lazain'i Filipo raha nandray azy sy nahita ny fahagagana nataony. Fa ny fanahy maloto niantso tamin'ny feo mahery dia nivoaka tamin'ny maro izay nanana azy, ary maro marary ny paralysika sy mandringa ny ositranony. Dia nisy fifaliana be tao amin'izany tanàna izany. Ny tao amin'ny tanàna io zany radinina araky ny voalaza ny tantara ny sekoly baiboly. Dia 200,000 eo isan'ny olona tao tanimponina tao amin'ny tanàna ny Samaria io. Zany hoe ireo olona be dia be ireo zany namaraka sy nianao Filipo satria voalaza ny soratra masina fa tanàna ray tonga tao Samaria tonga dia resy lahatra ianao Filipo daholo satria filazantsara izay nitoriny dia nomba hampamantarana sy fahagagana tamin'ny fomba mahery nitoriny ny teny. Voalaza fa rehetra dia tonga niaisona ilay filazantsara izay nitoriny Filipo avokoa satria nomba hampamantarana sy fahagagana ny filazantsara izay nitoriny. Ny baiboly koa dia milaza fa tao anatin'io folona ngeza be io 200,000 dia misy zavatra mitangafafa teo amin'ny tantaram-piainan'i Filipo. Satria zao zavatra nisy eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 17. Zao zavatra nitranga izy eo mpitoriana teny ny olona be dia be ohatr'izany. Zay no lazaiko Andriamanitra tsy mijery folona fa mpijery toe-po. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo 15. Ary rehefa nanambara sy nitory-teny tompy Petera sy Jona dia niverina akany Jerosalema ka nitony filazantsara teny amin'ny vohitra maro izay any Samaritana. Ary nisy anjelon'ny tompo nilaza tamin'ny Filipo ka nanao hoe mitsanganaka mandehana mena atsimo any amin'ny lalana midina avy any Jerosalema makany Gaza dia hevitra zany. Dia nitsangana izy ka lasa nandeha ary iny misy lehilahy Etiopiana tandapany Kandasy, mpanjaka vavin'ny Etiopiana sady mpitahiry ny hareny rehetra ary tonga tany Jerosalema izy mba hivavaka. Dia nody izy ka mipetraka teo anaty kalesy ary namaky teny amin'ny taon'ny Isaia mpaminany. Dia hoy ny fanatiny Filipo andeha manantona ka makanesa amin'io kalesy io. Ary Filipo niazakazaka nakeo aminy dia nandray azy mamaky teny taon'ny Isaia mpaminany ka niteny taminy hoe fantatrao nga zany zavatra vakinao zany. Fa hoy izy ataoko ahoana moa ny fahera tsy misy mampianatra ahy. Ary izy nangataka tamin'ny Filipo hiakatra sy hipetraka eo aminy. Ary zao miteny ny soratra masina vakiny nentinovona tahaka ny olona izy ary tsy milobava tahaka ny olona moana eo alohan'ny mpanety azy. Ny fietretena ny nanaovana azy ho resy lahatra ary izy malaza ny amin'ny alabelona taminy fa niainy ny sorona tamin'ny tany. Ary zany ilay tandapana malay Filipo ka nanao hoe masina anao izy amolona izay mpaminany amin'izany ny tena nivasa olon-kafa. Ary Filipo nolobava dia nanomboka teo amin'izany soratra masina izany nitory an'i Jesosy taminy. Ary raha nandeha teny an-dalana izy dia tonga teo amin'izay misy rano ary olona tandapa taminy ino rano ka ino ny masakana tsy atao batisa. Dia nasay lajarina ny kalesy ary izy rolahy dia Filipo sy ilay tandapa nidina teo amin'ny rano dia nataony batisa izy. Ary rehefa niakatra avy teo amin'ny rano izy rolahy dia nety ny fanahy vao niakatra teo amin'ny rano dia nety ny fanahy tompy Filipo ka tsy tan'ilay tandapa intsony fa nandeha tany amin'izay nalena izy sady faly. Fa Filipo dia hita tany Azota nitoro filazantsara teny amin'ny tanàna rehetra izay nalena mara-patonga ny tany Kaisaria. Enoy amin'izay zavatra nitranga. Hozy izy le anjely tamin'ny Filipo mialay eto amin'ity croisade fen'olona 200,000 personnes ty fa nisy olona anankiray ihany hitan'Andriamanitra ary nakasika ny lanitra mba tonga ho eto aminao anenefitra olona anankiray io tandapa Etiopiana izy fa io lehilahy io dia ho any Jerosalema isan-taona hiankohaka amin'Andriamanitra. Misy azy atsangatsara tanazay io lehilahy io tsy jiosy fa Etiopiana tandapa. Fa eritrereto vao nalaiko sy jereko tao carte fa 4196 kilomètre miainga avy any Etiopia makany Jerosalema. Raha ohatra ka mandeha kalesy dia hoe 778 heures amina kalesy vao tonga any. Tsy mijanona io ary 32 jours 23 andro vao tonga any. Tsy haiko jany efa mitanao sacrifice ny rangahy io niavana raha tonga Jerosalema izy tsy mahazo miditra amin'ny tempolo satria tsy jiosy.
fa jentrisy maka sisy mifotsiny mba mifandray an'le Andriamanitra n'Israely ahafahany miombona aminy miompo aminy ao anaty fiakofany. Hitan'Andriamanitra izay toe-pony oranga io zay isa-taona. Talohany nandatsahany Jesosy ny rano tao Kalvaria dia tadidio tsy mbola hitanaiza naiza ny présencen'Andriamanitra fa tao Jerosalema ihany. Ko rehefa tia-tsafa fanatrehana ny olona iakoaka aminy dia tsy maintsy miarana amin'izay toerana misy azy ny lavitra na akaiky. Ary izay olona tena tia fiankovana ka mandeha amin'ny fahamarinan'ny fony hikatsaka an'Andriamanitra tahaka ity lehilahy ity dia tadidio na tsy tafiditra ny tempoly aza fe nivelany satria mahatsafa ny asarobidiny zany fiombonana ao anatin'izany fotoam-piakofana zany vokatry ny hetahety dia tsy maintsy miala manao sakrifisy any amin'izay toerana misy azy manantonao Jerosalema. Sainy hoe avy any Etopia izy no any Jerosalema ekoaka amin'Andriamanitra fotsiny. Zareo fanakasika an'Andriamanitra le toe-po azay sakrifisy zay mameno an'le fipetra-pahatsorana takian'Andriamanitra hoe misy maketaeta ekoaka aminy. Jereo tsara to Samaria olona 200,000 no niaino any Filipo. Famantarana sy fahagagana be dia be ny nampiasana ny Filipo tao. Petsaka zany ny olona azo antoka fa no tena ho an'Andriamanitra. Ilay Filipo fantsona sy fitaovana mahery to Samaria nampiasain'Andriamanitra natanteraka io asa lehibe io nesorona mialohan'ny fiafarana amin'ny fotoana fa nentin'ny anjely iona amina lehilahy anankiray dia koaka maro ny ao anatin'Andriamanitra tsy maharetiaka ao an'Andriamanitra. Alleluia! Hafahafa ny fon'Andriamanitra. Lina izy ho an'ny olona molo tena ho azy fa mbola miota ny toerana metrahany ho an'ny olona lina ho amin'ny fiakofana maro tsy maharetiaka ao an'Andriamanitra. Alleluia! Ny olona 200,000 miandro Filipo fa tandapy Etopiana miandro an'Andriamanitra. Ny fonao mila ampiasainao an'Andriamanitra. Metompitsika mialana an-taridalina androany fisokafana kely anankiray fa na voavotsotra ny ao anatinao kitakarivo ity ho vaky baleto mikasika Andriamanitra anaty fiangovana azo antoka. Halleluia! Fa ao anaty fiangovana fiderana andro any arivo tsy aritra Andriamanitra fa natsotra amin'ny tanana tahaka izay nitrangatra ny testamenta taloha tahaka izay nitranga tao amin'ny asan'ny apôstôly ho averin'Andriamanitra ny mpilahevitra maharetsika. Halleluia! Io namana io tsy fantatr'inona ny tantarany tao aloha fa zavatra fantatra dia zao mpiakohaka maro misy. Ozy le anjery tamin'ny Filipo hoe tia misy fandaharana sy programa avy any an-danitra asainy zaraiko aminao Filipo mandehany ianao makany amin'ity olona anankiray ity tandapy Etopiana mpiakohaka fa zao efa miala any amin'ny tranony izy ho any Jerosalema. Alleluia! Tadidio fa tamin'ny andron'ny Filipo efa latsaka ny rany Jesosy tsy any Jerosalema tsony ny fanatrehana sy ny présence. Alleluia! Noho izany olona tokony andray famonjena ao anatin'ny batisa iombona amin'ny fanontolon'Andriamanitra amin'izay ity lehilahy Etopiana ity dia ozy izy Andriamanitra. Alleluia! voahiraka ozy izy le anjely ny teny aminao avy any amin'ny ray. Alleluia! andao tsika hiaraka izao hialeto ho any amin'le hiraka vaovao tian'Andriamanitra hitondrananao any milan'Andriamanitra anao mba iona amin'ny mpiakohaka marina io zay tena programany amin'izao ora sy fotoana itenenako aminao zao. Enoe ty tandapa Etopiana ity tsy mahitenin'Andriamanitra tsy mahitenin'Andriamanitra zao tsy misy révélation akory izy tsy mahay mivavaka tsy mbola materaka indray fa nampiasa ny fony izy ho mpiakohaka fotsiny magnetaeta an'Andriamanitra fa tsorapo sincérité netiny tamin'ny fony manontolo ny fikatsarana hoe za tiany zany Andriamanitra zany za tsy voatera e baiboly tsy manana révélation tsy manana fiambona manokana amin'Andriamanitra tsy mahay mivavaka fosisy Andriamanitra vokatry ny fahatsorapony alohan'Andriamanitra mahafoy olona 200,000 any amin'ny toeram-pivoriana ny andro famantarana sy fahagagan'ny tanan'ny Filipo fa naniraka azy ho any amin'ny olona mpiakohaka marina anankiray mangetaeta azy tsy mahafantatra tenin'Andriamanitra. Zao secret anankiray anitsika amin'ny fon'Andriamanitra mba sincère miaraka aminy. Io aloha point mety sainao koa izy toko sy antiny nivoana sy dirana amin'izay zarany eto androany arivo tsy olana zany fa zao maneho fahatsora po aviniana tamin'io ndray Filipo dia nentin'ny fanamasina tany amin'ny toeran-kapa dia nanjava.
Arsura fa le tandape Etopiana niefitra fanjely Philippe nefa olona loatra azy ihany noentiny fanafa mpanompon'Andriamanitra manam-pahatakara dia tafiditra amin'ny dimension an'ny anjely afaka manjava possible kanao tsy hitovy amin'ny olona rehetra maro ny olona misaina fa misy zavatra tsy azonao hidirana fa rehefa men'Andriamanitra anao ny révélation tahaka izay nananan'i Philippe amin'ny fisokafana ara-pahatakarana possible raha manjava ny Philippe nakany amin'izay toerana nandehanany tsy mila visa koa ianao hitendreza tontolo zao tsy maheteka ho an'Andriamanitra. Alleluia. Ao amin'ny asan'ny apôstôly Tokavana ny verset 20 ka hatramin'ny 20 vakiko teo isa taona ty lehilahy ty dia mikohaka foana ny Jerosalema miakatra ny Jerosalema foana izy tamin'ity indray toraka ity efa latsaka ny rahan'i Jesosy vita amin'ny famonjena izay ty lehilahy ty fa ny présence dia mbola amin'ny Jerosalema foana satria tsy fantany zany sakana ny fanotrona teny an-dalana amin'izay izy tsy mikohaka marina tsy lalany tsony any Jerosalema aza makany tsony ray ianao fa misy ty manaraka tiako hitondrananao satria hitako ny fonao Philippe oa ilozony 200,000 olona fa mandehana Jeroly anankiray mikohaka marina ozizy nijona toko 5:7 Andriamanitra mitady mikohaka marina amin'ny fanasy ny fahamarinana tsy mampaninona mety mitady an'Andriamanitra amin'ny famantarana sy fahagagana eny an-tanan'i Philippe zao tontolo zao fenao mampiasany fonao ekohaka amin'Andriamanitra ny fony feny fahatsorako atelaza aminao raha nafoiny 200,000 fa nitady olona tsopony tena mpekohaka marina anankiray izy ho afony zao tontolo zao alohan'ny riva tsy hita olona afa-tsy ianao izy tsy mahareteka ataovy mafimaty tsara anao 200,000 nisa mitady iny vaorana miracle famantarana fitahina fa le tandapy Etopiana kosa mpekohaka andeha ekohaka ny andehanana tsy mbola fantany misy fahagagana vitan'i Jesosy zany any any amina toerana ny samafindra zavatra fantany dia zao hiakatra ny Jerosalema dia metiko kalesoko fa za te ekohaka amin'Andriamanitra ny alany ny zavatra rehetra dia nandeha izy nakany amin'ny lehibe iakohaka amin'Andriamanitra namaky efitra izy akany zay no tsara fa le tandapy Etopiana tsy nanao ninninina tsy hitondra mambavaka izy fa nandinika baiboly fotsiny tao amin'ny Isaia dia hozy izy Andriamanitra mila fanazavana io lehilahy io satria tonga teo amin'le dikany izy tokony hiaina ny fisokafana afahany misitraka zavatra tsara avy amin'Andriamanitra naniraka anjely Andriamanitra nandefa Philippe amaly fanontaniana tao an-tsay amin'ny zavatra tsy fantany akory tao an-tsay fa tsy nangataka akory izy vavavaka hoe mamay-fanazavana amin'ity Andriamanitra rehefa mikohaka marina ianao anao surprise tsara ho anao Andriamanitra tena miasa saina Andriamanitra ho amikohaka marina zavatra tsy takaty ny sainao fa misopase fotsy teo anatiny mieritreritao nefa tsy takatrao toy izy Andriamanitra hoe valiko le izy tsy marety atao n'Andriamanitra naza tsy nangatanao za dia omen'Andriamanitra anao jereo matotoka 2020 ka hatramin'ny 20 le vehivavy Kananita manary zanako vavy fa mila fampijereviny Jesosy za tsy nirahana afa-tsy am'zanak'olo vera zanak'Israely tsisy fandraisantsika fa ianao Kananita za jiosy toy le rama to sady miekohaka tamin'izy mafijere zanako vavy ty tsy mety raha omenany ambokely mofonjazy io ty eny manany ambokely azanaka misotro misisika zany hoe ny olona mpekohaka voasidra ny fony tsy olona mora marary teny sy mora toana zasakarana netaetana ny amin'ny fahalalana misy Andriamanitra ary Andriamanitra ty ekofako ty hoy Jesosy taminy tsy afaka manampy anao fa zao gentlisy dia ohatry ny ambokely satria tsy mifora aminay dia nikohaka le vehivavy dia Jesosy tsy vitako zany tsy nranao anao dia le vehivavy zay lazainao fa zao izy efa aky mifekofako ary izy sisika amin'ny toepoko ray manontolo teo amin'ny fekofany Jesosy nandeha fimailina tany amin'ny ray tsy ao anatin'ny mission kosoa ty resaky ty Andriamanitra ray satria ny fanarana talohan'ny angano tany an-danitra dia ho any zanak'olo very amin'ny zanak'Israely nandrahana
ty vehivavy ty karavita nefa misisika be inona no tokony atao nalefa amile email tany aminy tsy mety zavatra mitraky ty ohatsy Jesosy tamin'ray hoe misy pekoa keto mitady zavatra nefa tsy ho azo le izy melohan'ny rahako latsaka ho Calvary satria jetrisa izy marina fanirahanao sy mafonao an'izao tontolo zao a fa amin'izao fotoana tonga avakolo zao e Jerusalema ihany ka ty azo manaovana ny zavatra rehetra satria ny zanak'Israely ihany natao no anehoako an'le fitiavana moa modely hita an'izao tontolo zao nefa ty tonga amin'ny fotoana sady zao ny akohaka izy ina no atao ilaina izy zao vo zao izy ny tena miakohaka marina sy misisika be amin'ny toe-pony tsy rehetra ilika mihitsy tsy voasaka ny toe-pony tsy mendrika izy na sanatria ny avinavina ka lasa mandeha nefa fa marary any ny teny nomena mba tsy arakanina l'émission na andosona l'émission efa nataoko zay nandihana satria tsy mifanaraka tamin'ny zavatra tokony ataoko ny zavatra ataoko raha misendra mizara an'lizy satria aorino raha latsaka fa voavonjy ny gentilisa nefa fiakohaka efa lasa fiakofa nefa lasa no feno fepety raha mifahitako azy ohatra ny amin'ny toeran'ny olona tsy maintsy valiny izy a zay le principe atsika dada izy izy maintsy an'Andriamanitra ray inona no ataoko dia hoy indray meo azy tsy misy atakandro mivalina meo azy le fanasana zao satria le tadiaviko izy antisipen'Andriamanitra ho an'ny pekohaka zay taraina ny olona ka iriny amambavaka mbola tsy azo mety amin'izay satria pekohaka marina tsotra be le raha matoa tsy mety raha ny ambokely mofonjaza tonga dia ny akohaka izy fasadimy koa fa ny ambokely afaka mitsipina amin'izay latsaka avy amin'ny tabatra ny tompony inona no ataonao eno avina reno halleloia rehefa manantona ny fiakofana marina sika dia tsy mila miteny hoe anjarako mitahina raisiko amin'ny anaran'i Jesosy ny acte profetika sy miatsika ampinoana tokony ataonao rehetrarehetra tsy dia tena ilaina loatra rehefa mpidera sy pekohaka amin'Andriamanitra ianao zavatra anankiray fotsiny ataonao sokafanao ny fonao dia manandratra azy efa tonga anatanteraka ny fomba tsotra zay ampibisiko fa ny foronina hiteranao foronina ekohaka tsy ame voninahitra anao mety tsy takatry ny saiko ny lala hitondranao ahy fa ny zavatra azoko antoka mifemo foko sy miainam-pantsorana eo am-piakofana eo anatreanao velariko ny atao natiko satria fantatro fa nefy zay tadiavinao ahy so fotsiny tsy mpiakohaka rehetra fa mpiakohaka marina nena nyfatsorako sy mamoaka any amanatiny eo anatren'Andriamanitra eto zay olo zay no anerivo eto zay olo zay no anerivo raha eto zay olo zay no anerivo dia tikizy tiatarina mafy be eo ato alleluia alleluia ao mafaian'Andriamanitra ny tanao dia misaoran'Andriamanitra ny fonao manontolo makasitrakanao Andriamanitra ndraiky no anerivo ao anatin'ny programme mpiakofana sy fideranandroany tsy programme zany dia tonga eto anao an'ilay izy fa tonga amin'ny tetakarivo tia anokatra ny foko anao hifantoka ho anao satria manana njara voatempo tsara lavitra mihoatra no mivalim-bavaka azo no valinany amin'ny etaetako rehetra mitambatra zavatra azonao tanterahany eo fiainako no anerivo Andriamanitra raiko amin'ny anaran'i Jesosy tonga ho izy mpiakohaka marina no anerivo satria ampiasa ny foko ampiasa anao anaty kiray manontolo aneo anatreanao fa tsy maefa ninninona raha tafasaraka aminao tonga am'tytakarivo ty mba ataovy tahaka n'ilay tandapy etopianina tsy mahalala ninninona fa miaraka amin'ny fatsoram-poko fotsiny ty andresy ifandray amin'ny fahamarinanao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy ataovy tanteraka eto androany fiombonako aminao feno voninahitra isitrahako ny fahatsaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta amen. Nolakoraka mafy be ao amin'ny tompo